Mbola ao anatin'izay vaovao ara-politika izay hatrany izay tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana no nentin'ny kandida ny antoko Tima Rina Andriamasinoro nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra androany tetsy amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina fotoana tsy fanapaharoa satria dia nahafahana misantatra tamin'ny fomba manetriketrika ihany koa ny fampielezan-kevitra mifandraika amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra tonga nanome voninahitra izany ireo vahoaka marobe mpanohana ny kandida lalana faharoa sy ny fianakaviam-ben'ny Tima. Teto amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina no nanomboka ny fampielezan-kevitry Irina Andriamasinoro sy ny mpanohana rehetra. Fitaom-pivavahana ny iraisam-pinoana noho ny santarana ny fiaonana. Ny zanak'Israely dia tany amin'ny tany Egypta tsy tany tamin'ny Gaza no nampahoriana, nampahatraina ary nanaovana tsindry avo le fa ny ankamaroan'ny malagasy kosa dia eto amin'ny tany no ampahoriana, ampahatraina, anamparapahefana amin'ny endriny maro samihafa. Ny tsodrano Irina Andriamasinoro sy ireo kandida mpanolontsaina ny tanàna ny filoha Marc Ravalomanana. Tena mitsodrano anareo tena mitondra-bavaka anareo tena nafatrafinao anareo hoe aza matao anareo milofotsy ihany. Nankahery sy ny tsodrano Irina ihany koa ny ben'ny tanàna Amperinasa Lalao Ravalomanana sy ny filoha amin'ny filan-kevitra munisipaly. Dia mitsotra-bavaka tsika mba azo ben'ny tanàna araka ny sitrapon'Andriamanitra mba azo ahoan'ny vahoaka Antananarivo renivohitra hiaina ny fifaliana sy ny fiadanana dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Betsaka ny zavatra vita ary betsaka koa mbola miandry antsika miandry lavitra izany ka ometsika Irina ny fanomezana azy laha teny votofinoana sy fanantenana kosa no nanombohan'ny Irina ny fandraisam-pitenenana amin'izao fanombohana ny fampielezan-kevitra izao. Tena zava-dehibe amiko ary mino fa zava-dehibe amintsika na ny tafana ny fitomin'ny propaganda androany amin'ny fotoam-pivavahana. Misaotra indrindra ny filohan'ny atoko Andriamatoa Marc Ravalomanana sy misaotra ihany koa antsika rehetra mpiray atoko ao ireo député anankely eto Antananarivo renivohitra itsika atoko Tima rehetra matona anankely le safidy abaisiko paretleteny zany dia vonintsika anao azy tsara. Nanamafy ny mahantoko matanjaka ny tiako i Madagasikara ny solombavambahoaka Ianitra Razafy Manantsoa ary namerimerina ny mahazava-dehibe ny ifidianana any Irina. Ny antoko politika Tima matanjaka ary tsika tsy mitsoaka mihitsy ninina fifidianana izay mitranga. Miatrika ny fifidianana ben'ny tanàna tsika androany mahasahy, mahalala ary efa vita setra ny kandidatsika Irina. Miatrika fifidianana izy akafahefana, akaseza satria seza ben'ny tanàna io ilaitsika anasoavana firenena ary anasoavana ny mpiray miara-monina ny mpiara-belona rehetra.